Efa vonina eo amin'izay fiatrehana ny fanadinana Cepe izay ihany koa ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Efa nalefa any amin'ireny poste de police akaiky ny foibe-mpanadinana ireny ihany koa ireo lazadina amin'izao fotoana izao ka mialoha ny fanadinana voazaraina eny anivon'ireo foibe-mpanadinana ireny. Efa vonina ny Cisco tana renivohitra amin'ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana Cepe, izay fanadinana voalohany amin'ny fitaom-pianarana 724 ty ihany koa. Araka ny fanazavandramatoa Ranoraly Ravaka Zoelifara, lefitra ara-pedagojika eo anivon'ny Cisco tana renivohitra, dia misy ny fanomanana melosy mandritra ary aorian'ny fanadinana. Ankehitriny ary dia efa azo avokoa ireo lazadina raha ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra ny resahana, izay ahitana mpiadina misy 703 alina, nosokajy 3 dia nosokajy A, izay hiatrika ny fanadinana 6e, ahitana mpiadina misy 500, nisokajy B, misy mpiadina misy 777 sy 2 alina, anala CPE sy 6e, ary nisokajy C, ahitana mpiadina misy 770 sy 3 anala CPE, mitsinjara amina foibe-mpanadinana misy 470. Efa nalefa eny amin'ireny poste de police akaiky ny foibe-mpanadinana ireny ihany koa ireo lazadina amin'izao fotoana izao ka mialohan'ny fanadinana voazaraina any anivon'ireny foibe-mpanadinana ireny. Efa lasa avokoa ny taratasy fampitsoana na ho an'ireo mpanaramaso, ireo mpampianatra ary ny mpiadina. Momba ny fandriam-pahalemana kosa dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ary efa nao mafisina ny fiombenana ireo foibe-mpanadinana maro samihafa mandritra ny fanadinana.